Manangana Kristianina Matanjaka. Manangana Kristianina Matanjaka. Fandarana aranao eto amin'ny fahitalavitry ny Amite TV rehefa fotoana toy izao. Andraisanao tenin'Andriamanitra ho mampampianarana lehibe. Amolavolanao atanjaka tsy angozozo mandra-piavin' Jesosy eny amin'ny lanitra. Fa izay soratra rehetra nomeny tsindrimandrin'Andriamanitra dia mahasoko ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanitsiana izay diso, ho fitaizana amin'ny fahamarinana. Manangana Kristianina Matanjaka. Atolotra sy tosainy Madame Larissa Lydie Randriarimalala. Manangana Kristianina Matanjaka. Dia mandroso ampitiavana sy ampanajana tanteraka toko lasy toboko vavy atao anatin'ny tokantranonao ny tena koa ao anatin'ity fandarana Manangana Kristianina Matanjaka ity arak'izao sary hitanao zao Madame Larissa Lydie Randriarimalala indray no eto amin'ny fanolorana ampaherenao anatin'ny fotoana fohy minitra maromaro vitsivitsy izay andraisantsika tenin'Andriamanitra ifampaherezana amin'ity anio ity dia noko zato isanjato hoe tsy hamonantoka anao ny anarahanao hatramin'ny farany zao fandarana iarahanao amin'ny tenako izao izany mialohany zavatra rehetra aloha araka ny efa mahazatra ary noky ihany koa hoe tsy hita izay maharatsy azy satria tenin'Andriamanitra no entina aminao mazava ho azy tsy tenitsika izany izay indrindra no ilantsika ny fitarian'ny fanahy masina izay anasako anao anondrika ny lohanao vetivety ametraka ny fiarahana eo ampelantanan'ny tompo ao anatin'ny ivavakatsika toko ankehitriny tompo malala dia tonga somatsara indray zay ao anatin'ity fandarana ity inoko sato isanjato hoe manakambara amin'ny sambatan'olona tsirairay avy zay lina eto apototry ny fahitalavitra ianao mino sady manatena hoe na inona zavatra bataina eto dia ho teny avy aminao zany ary angatahako sady ny fananao masina sady ametraka ny teny ao anatin'ny fonony tsirairay avy no amangy ihany koa ny vavan'ny mpanomponao sy ametraka izany ato anatin'ny lelan'ny mpanomponao ampian'ity ta io tompo ny fotoana rehetra Andriamanitra raiko izay arahana eto andraisana ifampaherezana lehibe avy amin'izany soratra masina ifampaherezana eto zany amin'ny anaran'i Jesosy amen. Eny azy tompoko izay no hoe la hiditra isika ato anatin'ny fandaharana tsara ihany ny mariana fa ny fotoana mivantana iarahantsika ato anatin'ny Manangana Kristianina Matanjaka dia isaky ny alarobia manomboka amin'ny 7 ora sasany maraina tsy diso etsy amin'ny grande salle ny lettre frère andrefanambojanahary ao anatin'izay fotoana izay no anaovantsika vavaka ombana fifadian-kanina ho an'izay voninao amin'izany nefa ihany koa raha tsy dia mahazatra anao zany na dia mbola tsy zakanao koa hoe zany hoe ahoana koa zany mivavaka tsy mifadiana zany dia asaina ihany ianao tonga ao anatin'ireny fotoana ireny satria ny tenin'Andriamanitra ifampizarahantsika eo dia anatanjakanao ny vavaka indrindrindrindra zay ataontsika dia inona sato isanjato fa anatanjaka indrindrindrindra ny ara-panahinao amin'izao taona vaovao diavintsika izao inoko sato isanjato ihany koa ry mpijery ry mpiainy malala fa ny tenin'Andriamanitra zay na raisitsika eto amin'izao fahitalavitra zao na raisitsika mivantana ao anatin'ireny fotoana rehetrarehetra ireny dia ampitombo ny finoana ao anatinao anafiery anao indray atonga anao tsy reraka ao anatin'ny ady tsy hovizana ao anatin'ireny zavatsarotra maro samihafa izay tsy maintsy lalovana eto amin'ity zao tontolo zao ity ireny dia atonga anao atanjaka mandrakariva miatrika an'izany ireny tenin'Andriamanitra ifampizarantsika ireny tady dio tsara fa ny mahazanak'Andriamanitra atsika ny mahampanopin'Andriamanitra atsika ny mampiavaka atsika amin'ny olona eto amin'ity zao tontolo zao ity dia ny fananantsika izay tenin'Andriamanitra izay ary ny fananantsika antoka ihany koa na assurance fa miaraka amintsika Andriamanitra dia tsy izy akory fa ny teniny izany ao anatin'ireny tenin'Andriamanitra ireny mamoaka atsika ho mpandresy mandrakariva ao anatin'ny ady mitraka mandrakariva ao anatin'ny olana ary mahatonga atsika ho tonga any amin'ny tanjona izay mba mieritreretsika eto amin'ity izao tontolo izao ity zany tombontsoa lehibe ho an'ny zanak'Andriamanitra ny manana teny miaraka aminy mandritra nyity taona 24 ity tombontsoa lehibe ho atsika zany ary dia inoko hoe tsy ambona aminainanao ny fampizara zany tenin'Andriamanitra izany ao anatin'ireny fotoana zay anasana ianao ireny ato amin'ny salamo 7:70 no raisitsika 5:20 ka hatramin'ny 9:20 mivaky toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Iza no ay any an-danitra ary tsy misy ety ambony tany riko tahaka anao na dia levona aza ny nofoko sy ny foko dia mbola vato lampony foko sy anjarako mandrakizay Andriamanitra fa indro very zay lavitra anao ary inganao zay rehetra mijangajanga mahafoy anao fa izao dia ny eo akaikin'Andriamanitra no mahatsara ianao Jehovah Tompo no nataoko ariko mba ilaza ny asanao rehetra ao
salamo mafinaritra be izy ty ampahana salamo anankiray izay nataony asafa fantatritsika tsara fa isany mampahery be zany salamo fa tena fitopolo zany ary ity andiny kely andiny fa 5 ka hatramin'ny 7 raisitsika ity dia inona zato isanjato ihany keo amity androany ity hoe amanganao Andriamanitra ampafantatra anao Andriamanitra ireare ao anatin'ny fonao ianao fa hafa zany olona manan'Andriamanitra eo amin'ny fiainany hafa zany olona miaraka amin'ny tenin'Andriamanitra fa tsy mandeha rery asafa dia nahatsapa ary namaritra mihitsy ary samy reare mihitsy hoe iza no any an-danitra tsy misy riko ety ambonin'ny tany ho tahaka anao tsy misy na iza iriko tahaka anao ety ambonin'ny tany Andriamanitra dia te hiditra antsehatra mandrakariva eo amin'ny fiainantsika ary deny zao vao minomboko zao ny taona hafa zany olona araka ny fandaharantsika farany miara mandeha amin'Andriamanitra any hafa zany olona manana antoka hoe omban'Andriamanitra izany iasafa dia nahatsapa mihitsy manao hoe ety ambonin'ny tany dia tsy misy riko tahaka anao tsara raha manambola ianao ety ambonin'ny tany tsara raha milamina ny ankohonana tsara raha milamina ny tokantrano tsara raha manana olona ambony tsara raha mahafantatra olona manany maizy azy na akaiky olona manana ny toeram-boninahitra eto amin'ny tany sy ny firenena tsara avokoa zany rehetrarehetra zany fa ny asafa ny zavatra namaky azy dia hoe nia tsy misy riko ety ambonin'ny tany tsy misy na olona ety ambonin'ny tany tsy misy na zavatra ety ambonin'ny tany na mipetraka n'Andriamanitra lola arina teo amin'ny fiainany asafa ary na tsapa mandrakariva raha io tenin'Andriamanitra vaketsika teo io ihany hoe very zay lavitra n'Andriamanitra amin'izao fiandohan'ny taona zao ty hampahery anao ty sitonany sainao sy ny fonao hafa re olona zany manana n'Andriamanitra eo amin'ny fiainany zany iasafa dia natsapa fa very ny olona lavitra n'Andriamanitra aringanao zay mijangajanga ka mahafoy anao fa izao izy dia ny eo akaikin'Andriamanitra ny mahatsara tsy fantatra hoe inona ny zavatra ilainao eto amin'ity zao tontolo zao ity tsy diso akory raha misy zavatra irina ao anatin'ny fonao tsy diso akory raha mba manana tanjona lehibe ao anatinao eo ianao amin'ny zavatra ny tany tsy diso akory raha hoe manana vinavina ianao hoe za amin'ity taona ity dia mba amin'ity taona ity ny vitany mariazeko ohatra amin'ity taona ity mba tena tiako raha mba manana zanaka tsara avokoa zany tiako amin'ity taona ity raha mba mahavita trano tiako amin'ity taona ity raha mba mahazo fiara tiako amin'ity taona ity raha mba mahatratra ny tanjoko ohatr'izao mahatratra ny tanjoko ohatr'izao fa isan'ny zavatra lehibe sy goavana indrindra raha tianao le anatratra n'izany tanjonao zany dia hono voalazany tenin'Andriamanitra very zay lavitra anao raha tianao tsy ho very lalana raha tianao tsy ho diso lalana raha tianao ny tsy andeha any amin'izay lalana tsy tokony aleha raha tianao ny tsy ho lafo na sy ho lavaka dia sasatry ny miarina eto amin'ity zao tontolo zao ity aza sina na dia kely na dia ampaty segondra azy tsy atsapanao amin'izao taona vaovao zao hoe miaraka aminao Andriamanitra hoe momba anao Andriamanitra ataovy azonao antoka foana fa miaraka amin'Andriamanitra ianao na iza lehanao ary nataovy azo antoka foana hoe ninina zavatra ataonao dia eo Andriamanitra manome saina eo Andriamanitra manome fahendrena eo Andriamanitra manome anao ny tsy fantatro na vitan'Andriamanitra koa na dia ny zavatra raha materialy ary tavinao eto amin'ity zao tontolo zao ity hoe zany mahatonga ny baiboly sany laza mihitsy raha ohatra zao nisy olona manao trano dia mieritreritra izy manao hoe zay manambola be zay manana tena mason tena mahay be mahay manangana trano tena ny architecturan'izany trano zany tena tsy misy manana ohatra azy tena hafa kely mihitsy sisa mety mieritreritra an'izany ianao vola efa ao fitaovana efa ao mieritreritra an'izany tsika indraindray fa misy taona ho ny baiboly ilaza raha tsy ilaza tsika iresaka tao amin'ny salamo 7:20 dia ho voalazan'ny tenin'Andriamanitra manao hoe miasa foana ny mpanao ny trano raha tsy Jehovah no manao azy miasa foana zany hoe raha tsy Andriamanitra ny manao ny trano dia tsy misy trano mitsangana eo mety mitsangana ihany io trano io fa trano tsy mitondra fiadanana mety mitsangana ihany io trano io fa trano tsy mitondra fifaliana mitsangana ihany io trano io fa trano misy korotana mitsangana ny trano fa miaraka ny trano mitsangana mitsofoka ihany koa ny karazana aretina maro samihafa na sanatry fahafatesana mihitsy azy satria nahoana ny olona anankiray mieritreritra miderery mieritreritra izy fa manana vola be eo daholo fitaovana mahavitany io manana mpiara-miasa be da be sy maro samihafa zay ao anatin'ny foniny io ka mieritreritra tsy amitehitra amin'Andriamanitra hoe sy trano ity indray vita ity na tsy mivavakaraka
na tsy apetraka amin'Andriamanitra ry hoe fa complet daholo eny fotoana tsy zavatra atahorana fa ny baiboly toko dia milaza mamaritra mazava tsara fa raha tsy Jehova no manao ny trano dia miasa foana ny mpanao azy. Misy olona mieritreritra fa tsy ilain'Andriamanitra satria efa tena blindé ny tokantranony, efa misy karazana alika le tena chien de race reny ao miambina azy menakavy, efa ambonin'ny alika dia efa misy koa reny sécurité reny, ambonin'ny sécurité dia efa misy fefy tambobe ny tanàna miampy barobe lehibe, efa tsy tafiditra ntsony ny olona ratsy sy ny maro samihafa, caméra de surveillance mameno ny tanàna. Dia mieritreritra ianao hoe tena tsy sirika ntsony hidiran'ny mpanao ratsy, tsy tafiditra ntsony mandram-pilaminana mandram-piatanana, fa firifiry moa ny olona metehitra, tsy metehitra amin'Andriamanitra fa metehitra amin'ny zavatra izay anana, metehitra amin'ny zavatra izay eo am-pelantanany. Firifiry ny olona tratrany karazana loza tampoka, karazana fanafiana tsy ampozina, karazana zavatsarotra izay atrehany eo amin'ny fiainana ary tsy hitany izay nisakarana an'izany. Ireo karazana loza maro samihafa eto amin'ity zao tontolo izao ity izay mifamafao eo amin'ny fiainany zanak'olombelona, ilana ao an'Andriamanitra zany satria hoy ny baiboly manao hoe raha tsy Jehova no miambina ny tanàna dia miasa foana ny mpiambina rehetra. Tsy mahambina anao zany ny alika, ny chien berger tsy mahambina anao zany, ny sécurité tsy mahambina anao zany, ny fefy tamboho avo be tena hoe avo be ny tambohanao miampy barbele tsy mahambina anao zany, tsy mahambina ny iainao raha tsy miditra tsetra Andriamanitra. Ary ny olona mahatsapany zany eo amin'ny fiainany no samanankina zato isan-jato ny fiainany eo am-pelantanan'Andriamanitra. Ny zavatra eo am-pelantanan'Andriamanitra ry havitra dia fantatritsika tsara fa ny baiboly milaza tsy misy marombaka ny eo am-pelantanan'Andriamanitra. Zava-dehibe eo anatrehan'Andriamanitra itsika zanak'Andriamanitra, malala eo imason'Andriamanitra isika mpanompon'Andriamanitra, isika zanak'Andriamanitra, masarosaro piaro an'Andriamanitra isika zanak'Andriamanitra. Ary Andriamanitra te hiditra an-tsehatra, te handray an-tanana, te handray andraikitra ny amin'ny fiainanao iray manontolo. Tian'Andriamanitra ianao tsy handerery fa hiankina aminy. Izay no natonga ny asafa santelo mihitsy manao hoe tsy misy rikona ety ambonin'ny tany na any an-danitra tsy misy iriko tahaka anao fa very izay lavitra anao. Hafa ny ireo olona zany hoe miara mandeha amin'Andriamanitra, enao tonga ankonan'Andriamanitra, tonga ao ambany elatry ny tsy to voaaro amin'ireo karazana zavatra maro samihafa, fahavalo maro samihafa eto amin'ity zao tontolo izao ity izay mikendry ny amotika anao sy ny andavo anao. Fa ny olona tsara fiarovanao amin'Andriamanitra tsy hitany devoly izay hidirany. Ho voalaza ny tenin'Andriamanitra manao hoe fa izao dia ny eo akaikin'Andriamanitra hoe asafa no mahatsara. Izany tonga eo akaikin'Andriamanitra izany ireo olona, izany ny toerana mahafinaritra indrindra. Ary ianao izay efa mpanompon'Andriamanitra, ianao izay efa zanak'Andriamanitra, efa anao tonga ankonan'Andriamanitra, aza mialala amin'izany toerana izany tsony. Be da be mantsy ny olona mieritreritra hoe tsy nahazo ny zavatra nitadiavina izy, nisy zavatra mba niriny, nisy zavatra mba nilainy, nisy zavatra mba nokasainy teo amin'ny fiainana ka tsy azony dia ozy izy manao hitady toerakafa, hitady lalakafa, hitady fomba hafa. Niala tamin'Andriamanitra ny fitokisany, lasa tsy nizo izay zavatra nambaran'Andriamanitra intsony izy. Lasa nieritreritra zavatra hafa indray izy aka ny toeran'Andriamanitra. Lasa nirosaina lanomboka tsy nino ny zavatra nambaran'Andriamanitra intsony satria nahoana tsy azony tamin'ny fotoana nilavany azy ny zavatra tao amina ny zavatra nilainy teo amin'ny fiainany andavanandro. Ary zandro any te hampahery anao afizany olona manankipo amin'Andriamanitra zany. Aza misy zavatra ety ambonin'ny tany asolonao ny toeran'Andriamanitra. Aza misy zavatra ety ambonin'ny tany ka ozy ianao manao hoe mandevitra kely anao ianao Andriamanitra amin'ity, na hoe makasisiny kely aloha Andriamanitra fa misy olona omena toerana bebe kokoa, misy zavatra omena toerana, omenao lanja misy kokoa ka sanatria izany no maka ny toeran'Andriamanitra. Lasa sanatritsika hiantehitra amin'ny zavatra anankiray, hiantehitra amin'ny zavatra eto amin'ity zao tontolo izao ty any ireo olona tsy misy zavatra azo anterina, firifiry moa ny olona, firifiry ny olona diso fanantenana satria nanankina ny fony taman'olona, firifiry ny olona diso hevitra, firifiry ny olona mangaya. Rehefa iny ka nisy olona zay nanome toky azy, misy olona zay nanome karazana fampanantenana be da be azy, misy karazan'olona izay miteny taminy manao hoe za dia tena tianao tsy hiala aminao na inky idona na inky atra, firifiry ny tokantrano.
rehefa nanomboka nataony mariage eo ambony pilipitra nanao voadyvoady tsy miala aminao na boka na kilemainy na manakarentsika Andriamanitra e nataony olona daholo ane zany fa firifiry regny olona ny voadyvoady reny mivadika teo arina firifiry amin'ireny olona reny mba niazona ny zavatra nambarany firifiry amin'ireny olona reny mbo natanteraka ny zavatra namparatenainy sy zavatra nyteneny ny vavany fa ny Andriamanitra ao tsy mba tahaka an'izany ny Andriamanitra ao rehefa miteny zavatra anankiray dia hain'Andriamanitra ny manatanteraka an'iny ary mitady ny fomba rehetra Andriamanitra natanterahana ny teniny eo amin'ny fiainanao na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana ary tsy voasakana zany fomba fiasan'Andriamanitra Andriamanitra rehefa miteny dia vita ny zavatra teneny raha mitehitra amin'ny olona ianao raha zavatra nytenin'ny olona no eritreretinao manao hoe io mihitsy izy ne efa nilaza tamiko fa izy ny antoka izy ne efa nilaza tamiko fa tena tiaony izy ne efa nilaza tamiko fa ombeny zavatra tahaka n'izao be da be ny olona efa diso hevitra tao anatin'izany efa diso fanantenana be da be ny olona efa tena namoy fo mihitsy aza ny sasany firifiriny ny olona indrindra raha iresaka fotsiny tsika mba fiaina tanora fiaina mpitiavan'ny tanora rehefa nidisony olona fanantenana izy napetrapetraka ny olona izy fa olana ny eritreretiny fa andamina amin'ny fiainany ka tonga azy tsika asalotsonina dia lasa izy mandeha mandrapaka fanafody lasa izy mandeha mananto tena lasa izy mandeha mamony tena mitady ny fomba rehetra firifiry ny olona lasa ny vata amin'izany resaka fampanantenana nataony olona zany fa ny Andriamanitra ao na inona na mpanantenainy ary na fomba ahoana na fomba ahoana tanterahany an'izany ho tanterahan'Andriamanitra ny zavatra nampanantenainy zay mirary amin'ity taona vaovao 2024 ity hiazakazaka indray tsika nampananten'Andriamanitra fa rehefa mahavita ny hazakazaka ao ianao tamin'ity zao tontolo zao ity dia miandry anao ny satroboninahitra ny fiainana ny lokany fanjakan'Andriamanitra miandry ny zanak'Andriamanitra rehetra mahavita ny hazakazany raha tianao tsy horeraka aza misaraka amin'Andriamanitra eto amin'ity zao tontolo zao ity any ery havany misy zavatra be da be eto mety mandreraka saina mandreraka fo misy zavatra be da be mamperikerika ny maso misy zavatra be da be ohatra ny mampiena finoana zany misy zavatra be da be eto amin'ity zao tontolo zao ity izay mampitsingilaila ny toerana mahazanak'Andriamanitra anao firifiry ny olona anankiray rehefa hitanao izy faraparan'ny herinandro na voalondohan'ny herinandro iny mandeha mamonjy toeram-pivavahana ohatra ny tao Kristianina ery ohatra ny tao tena zanak'Andriamanitra raha ataondray mijery fa raha miditra lalina amin'ny fiainana andavanandro ianao dia hitanao hoe tena olona lavitra an'Andriamanitra zay natokany ny baiboly manao hoe ity firenena ity dia manaja iamolony fa ny fony kosa lavitra firifiry ny olona manao sarisary-pivavahana ohatra ny sarisarina fiovam-po sarisary ny maha-kristianina azy sarisary ny mahazanak'Andriamanitra tsy tena miditra lalina tsy tena miditra tao anatin'ny fony ohatra ny zavatra kivelambelany mba ho deraderain'ny olona mba homeny olona bravo mba tsy ho ratsy fijery eo amin'ny fiarahamonina na mety hoe tia daholo nefa alehan'ny olona rehetrarehetra tsy maintsy mba mandeha kely any am-piangonana ny sasany aza moa zava-doza dia io fandehana any am-piangonana sy fisehoany hoe kristianina io mihitsy no hanafenany ratsy atao firifiry moa ny olona hitanao milanja baiboly rehefa tonga ny alady na tonga ny sabotsy fa raha jerenao sy dinianao ny andavanandrom-piainana dia hitanao mihitsy manao hoe olona tsy manana fiadanana olona tsy manana fitsarana olona tena ao anatin'ny fisavorotana sy ny gidragidra lava tsy mba manana fiainana tsy taratra eo amin'ny fiainana andavanandro zany hoe Jesosy miara-belona aminy Jesosy velona ao anatiny Jesosy no raisiny ao anatiny ao zany tsy hitanao eo amin'ny fiainana andavanandro ary zany no zava-doza amin'ny fiainana kristianina zany za te hiteny aminao ianao manaraka n'ity fandaran'ity manangana kristianina matanjaka zay amin'ity taona 2024 ity dia hitady ny fomba rehetra natanjahana ny finoana ao anatinao hitady ny fomba rehetra hampaherezana anao hitady ny fomba rehetra mba hahatonga anao ahery atanjaka avita ny hazakazaka apetrak'Andriamanitra eo alohanao tsy hiala amin'ny fanomponan'Andriamanitra zany na dia za misy zavatra mafy aza satria misy tanjaka hafa mihitsy omen'Andriamanitra tafin'Andriamanitra anao ka tonga anao tafafikitra amin'Andriamanitra trano ary tsy ianao ihany nifikitra amin'Andriamanitra fa Andriamanitra koa hiazona anao amin'ny tana maheriny mba tonga anao tsy ho lavo mba tonga anao tsy ho reraka mpandehanana hoy voalazan'ny baiboly vakitsika teo manao hoe arindy anao zay rehetra mijangajanga ka mafo ianao nizaniza mieritreritra andeha amin'ny herin'ny tena nizaniza mieritreritra andeha satria manam-bola nizaniza mieritreritra andeha satria hoe manana dobo be fahaiza
ary tsy antehitra amin'Andriamanitra intsony. Zany natonga ny Baiboly nilaza manao hoe voozina ny olona izay matoky olona manao ny nofiny sandriny ary miala amin'ny Jehovah ny fony. Miala amin'ny Jehovah ny fony. Misy olona indraindray rehefa misy olona azo ny antoka any, misy olona mametoky azy any, misy olona nampanantena zavatra azy any, misy fotoana izy lasa adino zavatra nambarin'Andriamanitra taminy. Voalazan'ny Baiboly hoe voozina izay olona matoky olona miala amin'ny Jehovah ny fony. Adino zavatra nampanantenan'Andriamanitra azy, adino zavatra napetraka Andriamanitra. Indraindray lasa le zavatra nitenen'ny olona ny mavesatra ao anatin'ny fony, izany mahazo toerana ao anatiny ao. Ary zany minono bebe kokoa indraindray no zavatra nambarin'Andriamanitra. Hiteny aminao amin'ity androany ity, hiezaka tsika hitady ny fomba rehetra isika anatonana misimisy kokoa an'Andriamanitra, ahatonganao tena ankohona an'Andriamanitra, ahatonganao tsy andeha rery zany amakivaky an'izao taona zao. Mbola aty mois de janvier tsika zao, andeha miaraka amin'Andriamanitra ianao, andeha miaraka amin'ny fomban'Andriamanitra, andeha miaraka amin'ny tenin'Andriamanitra, andeha miaraka amin'izany hoe tana maherin'Andriamanitra zany. Ny Baiboly manao hoe raha Andriamanitra no momba antsika, iza no atohatra antsika. Possible voadiganao avokoa izay zavatra rehetrarehetra eo anoloanao eo rehefa Andriamanitra no mombanao. Niza miezaka nohatra anao satria tadio tsara. Zao no mila takatrao zanak'Andriamanitra. Ny devoly Satana dia tsy faly. Ny devoly Satana dia tsy faly zany hoe ianao mahatratra ny tanjonao zany. Ny devoly Satana tsy faly, ianao lasa lavitra zany. Ary zany no mahatonga azy mitady ny fomba rehetra hibarena ny lalanao. Izany no mahatonga azy mitady ny fomba rehetra hanavizanana anao eny an-dalana eny. Tsy tonga any amin'ny tanjon'Andriamanitra. Fa ny mahafinaritra ny olona miara-mandeha amin'ny tenin'Andriamanitra, ny olona malala tsara ny sitrapon'Andriamanitra, mahafantatra tsara ny lalako mbany, ary mahatonga azy tsy solafaka iny ampandehanana eny. Baiboly dia milaza ao amin'ny bokin'ny Isaia, milaza manao hoe fanilon'ny tongotry ny bokin'ny mpanao salama azafady, fanilon'ny tongotry sy fanazavana ny lalako ny teninao. Fanilon'ny tongotry sy fanazavana ny lalako ny teninao. Zany hoe isaky ny manao dingana indray mandeha ianao dia misy fahazavana, misy manazava ny lalanao. Fantatrao tsara izay ametrahana ny tongotrao. Dikan'izany tsy mitsoraparapy zany ianao, dikan'izany tsy mandeha any amin'ny maiziny zany ianao, dikan'izany misy manoro lalana anao isan'andro, isa minitra, isa segondra, naiza le anao ninona ataonao. Misy manoro lalana tsinona fa ny tenin'Andriamanitra zany. Ary zany tenin'Andriamanitra zany rehefa maka toerana mavesa danja ao anatintsika zanak'Andriamanitra, ao anatintsika mpanompon'Andriamanitra, dia hitanao fa zany tenin'Andriamanitra zany. Izany tenin'Andriamanitra tsy avelan'izany tsy hamono fiainanao, tsy avelan'izany tsy havokatra ianao, tsy avelan'izany tsisy fiovana ny fiainanao iray manontolo mandritra an'izao taona vaovao zao. Ao anatin'ny fotoana irantsika rehefa le alarobia ireny dia tsy hoe vavaka fotsiny akory nataontsika, na marina fa mety hoe manao fifadikanina ianao fa tsy dia hoe tonga dia hoe vao tonga dia mivavaka be dia fa ao tsika sady mideran'Andriamanitra. Misy ny vavaka zay no mahafotoam-bavaka azy. Fa raha izany naty izany dia isy fotoana kely ahafahanao mandray tenin'Andriamanitra. Izay fotoana ahafahanao mandray tenin'Andriamanitra zay no ahafahantsika mahalala ny sitrapon'Andriamanitra hoe inona indray ny taridalina omen'Andriamanitra, inona indray ny tolotsaina omen'Andriamanitra, inona ny zavatra tokony atao dia inona ny tsy tokony atao, izay lalina tokony aleha dia aiza ny tsy tokony aleha. Ao anatin'ny tenin'Andriamanitra no alalantsika an'izany rehetrarehetra zany. Ary tsy ho diso lalana mihitsy ianao, tsy ho very eny ampandehanana zany ianao. Baiboly dia milaza ny bokin'ny salaminy nataony Asafa teo manao hoe very ny olona lavitra n'Andriamanitra. Very ny olona lavitra n'Andriamanitra. Fa izy ny safidy, i Asafa ny safidy tamin'ny andro mpiainany, fa izady ny eo akaikin'Andriamanitra no mahatsara. Asa inona no mba mahatsara anao? Tsy ratsy akory hoe ianao eo akaikin'ny olon-tianao, tsy ratsy akory hoe ianao eo anivon'ny ankohonana, eo anivon'ny ray aman-dreninao, tsy ratsy akory ianao hoe eo anivon'ireo arena be manodidina anao reo. Fa ny safidy no raisiny Asafa dia ozy izy manao hoe niady ny eo akaikin'Andriamanitra, izay no mahatsara. Mirary aramirary mba anana an'izany safidy zany koa ianao. Ay mametraka ny fiainanao eo ampelantanan'Andriamanitra, ay mametraka ny hoavinao eo ampelantanan'Andriamanitra, ay mametraka ireo tanjonao eo ampelantanan'Andriamanitra, ay mametraka eo ampelantanan'Andriamanitra zay rehetra irin'ny fonao, fa Andriamanitra no manefany zany. Vitan'Andriamanitra zany ary ainy atao zany. Androany te hitondra ny io ventsoventsom-pony Asafa io ho aminao. Ho folazan'ny Baiboly dia ny fahavalo amby roapolo manao hoe fa izao dia ny eo akaikin'Andriamanitra no mahatsara,
ianao Jehova tompo no nataoko ariko mba ilaza ny asanao rehetra ao. Andriamanitra mandraindraikitra eo amin'ny fiainantsika, afaka miaro atsika Andriamanitra amin'ny karazana mety loza maro samy hafa eto amin'ity zao tontolo zao ty, amin'ny karazana zanatsipika amin'ny rehatra maro be alefa ny devoly mikendry ianao zanak'Andriamanitra. Afaka miaro atsika Andriamanitra ny karazana zavatra maro samy hafa zay mety maso lafaka ny olona, afaka miaro atsika ao anatin'izany Andriamanitra. Ary inona moa no mahatonga an'Andriamanitra mandraindraikitra eo amin'ny fiainany zanany tahaka an'izany? Isika raha nofidian'Andriamanitra tao anatin'ny be sy ny maro, raha nahatsapa mihitsy ianao hoe za ty dia tena mba nosafidian'Andriamanitra mihitsy nahita anivony ankohonana fotsiny ary dia izany tena izany mba tena mpivavaka, iza rery mba natsoin'Andriamanitra, mety mahatsapa an'izany ianao. Fa nofidian'Andriamanitra ianao, ny Baiboly manao hoe mba ilaza ny asan'Andriamanitra, ho tonga vavolombelon'Andriamanitra. Izay no niantson'Andriamanitra anao, izay no nisafidian'Andriamanitra anao teo anivon'ity zao tontolo zao ty, mba ilaza ny asan'Andriamanitra. Ny asan'Andriamanitra tsy inona akory, marina fa eo no hoe nitoriteny manao ny asan'Andriamanitra, na mandroaka devoly manao ny asan'Andriamanitra, na tsy fantatra hoe inona daholo mety asan'Andriamanitra fantatrao. Fa ny ilaza ny asan'Andriamanitra dia tsy inona ihany koa fa ity fijoroana vavolombelona, fampisehoanao zany Jesosy velona eo amin'ny fiainanao zany, mitaratra sy mijery ny fiainanao ny olona dia ohatry ny mahita hoe tena miavaka zany olona zany, avy zany olona manan'Andriamanitra zany, tian'Andriamanitra ho tarafin'ny olona rehetra manodidina, tian'Andriamanitra ho tsapan'ny olona rehetra mifanerasera aminao, fa ianao dia manana an'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao, milaza ny asan'Andriamanitra. Ary tsy tokony ho menatra ny vavolombelon'Andriamanitra, ny zanak'Andriamanitra anankiray miara mandeha amin'Andriamanitra. Nofidian'Andriamanitra ianao ho fahazavany zao tontolo zao, izao tontolo zao zay lazain'ny Baiboly sy faritan'ny Baiboly fa maiziny zao tontolo zao. Aizina no manarona ny tany, aizy pito manarona ny firenena, fa aminao ny mpisano voninahiny no voalazan'ny Baiboly. Salamo fa amin'ny bokin'ny Isaia fa 80. Aminao ny tian'Andriamanitra ianam-pisana ny voninahiny mba ilazanao ny asan'Andriamanitra. Miditra an-tsehatra Andriamanitra miaro anao, miditra an-tsehatra Andriamanitra mitanao, miditra an-tsehatra Andriamanitra momba anao amin'izay rehetrarehetra ataonao sy amin'ny zavatra rehetrarehetra zay iriny fonao, mba ilazanao fa tsara zao Andriamanitra zao, mba ho tarafin'ny olona fa velona eo amin'ny fiainanao marina zany Andriamanitra zany. Ny fivavahana akory Randriarimalala tsika fombafombako velambelany araka ny tengo taminao teny am-piandohana, tsy zavatra taratarafin'ny olona na zavatra takotakoa mananakonakona ny zavatra taona, zavatra tsy fantatra hoe inona, fivavahana dia ohatry ny endry be dia tsy metsika mihitsy dia tsy te halala zay eto amin'ity zao tontolo zao ty, fa olona ho any an-danitra tsy izany, fa ny mahavelona anao, ny antom-pivelomanao ety ambonin'ny tany, ilaza ny asan'Andriamanitra, ilaza ny fahatsaran'Andriamanitra, ilaza ny voninahitr'Andriamanitra, ho tonga vavolombelon'ny Jesosy Kristy tompo. Ohatry ny ahoana ny akon'izany Jesosy tonga eo amin'ny fiainanao zany, ohatry ny ahoana zany herin'i Jesosy zany rehefa niditra ao amin'ny fiainanao, ohatry ny ahoana ny zavatra tsapan'ny olona rehefa tonga zanak'Andriamanitra ianao, mba tarafin'ny olona ve fa nisy fiovana ianao, mba mateo ty ve ny zavatra hitan'ny olona eo amin'ny fiainanao, sasanatriny omaly tsy miova ka tamin'ny taona lasa ihany mbola fiainanao amin'izao taona vaovao zao. Teny aminao mba te ampamirapiratra ny fiainanao Andriamanitra, ary tian'Andriamanitra tsy afokafony zany ianao, fa ho tarafin'ny olona eo amin'ny fiainanao zany hoe Jesosy miasa zany, ary rehefa miasa tsy misy masakany. Ho tarafin'ny olona eo amin'ny fiainanao zany hoe Jesosy miditra an-tsehatra mandray andraikitra, Jesosy manova fiainana zany. Tian'Andriamanitra ny ilaza ny asanao rehetra, hoy voalazan'ny mpanao salamo. Izay ny antom-pivelomantsika, ilaza ny fahatsaran'Andriamanitra, ilaza ny asan'Andriamanitra. Ary amin'io zavatra tarafin'ny olona eo amin'ny fiainantsika io ane no mahatonga ny olona angetaheta ihany keo hanompo ny Andriamanitra hivavahanao fa raha sanatria tsy miova mihitsy moa ny fiainanao nefa ianao Kristianina nandritra ny ampolopolo taona ny maro, hatramin'izay ny olona anao fantatry ny olona anao fa Kristianina mpamonjy fotoam-bavaka rehefa tonga ny farany herinandro na voalohany herinandro, misy azany sasany isanandro sanandro mihitsy, kanefa sanatria tsy misy zavatra miova ny fiainanao, sanatria manala-baraka an'Andriamanitra ane zany. Andriamanitra miasa mandraka ankehitriny ary miasa. Tokony tsy hiova, tsy tokony hitovy tamin'ny fiainanao lasa intsony, fa tokony hisy zavatra vaovao tarafin'ny olonao.
tokony zavatra ho hitan'ny olona hoe nisy fiovanam-piainana, nisy fiovampo, nisy fiovana tamin'ny zavatra natao, nisy fiovana ny zavatra tarafin'ny olona kivelambelana. Ny olona tsy mahita izay anatin'ny fontsika any hoe olona ho any an-danitsika, fa ny zavatra hitan'ny olona dia zavatra kivelambelana. Noho izany mila taratry ny olona izay mahazanak'Andriamanitra anao zany, na amin'ny ety ivelany na ny ety anatiny, ary tady tsara fa izay ao anatintsika ihany no voga ety ivelany no voalazan'ny tenin'Andriamanitra. Raha sanatria mbola ilay toetrantsika taloha tsy niova, sao dia mba tsy hitan'ny olona ao anatin'izany fiainantsika, ny andavanandro mpiainantsika zany Jesosy no raisintsika ao anatintsika zany mampivavaka anao zany. Sao dia sanatria tsy mba tsikaritry ny olona ny mampiavaka anao amin'izao tontolo izao. Fa raha mijery amin'ny fitafy dia ohatra mitovy amin'izao tontolo izao ihany, mifiresaka dia mitovy amin'izao tontolo izao ihany, ny fiainana dia mirotoroto miaraka amin'izao tontolo izao ihany. Tsy izany ny toerana nametrahan'Andriamanitra anao, fa ny fiainanao ampisahan'Andriamanitra ny voninahiny io dia tian'Andriamanitra mba ho tonga vavolombelona ho tarafin'ny olona rehetra. Ary na dia tsy mila mandray baiboly anie ianao andresy lahatra olona ho an'i Jesosy, tsy voatery andeha hamaky verset foana ianao isaky ny andresy lahatra olona ho an'i Jesosy, fa ny fiainanao, ny fitondran-tenanao, ny zavatra ataonao dia hisitona ny olona angetaeta anompon'ny Andriamanitra hivavahanao ihany koa. Eto am-pamararana dia tiako tsindrina kely ny fotoana izay ho tanterahantsika amin'ity alarobia ity. Etsy amin'ny grande salle les trois frères ndrefy Rambojanahary, vavaka sy fifadikanana natao raha vonina ianao, raha tsy vonina ianao na tsy dia mahazatra anao loatra dia tsy maninona tonga ihany ary ianao fa iaona amin'Andriamanitra ianao anatin'ireny fotoana ireny. Manomboka mivaly ora sasany maraina tsy diso dia efa manomboka izay fotoana izay, tsy hoe parivo ny andro akory fa treo amin'ny folapolakandro eo ihany, satria mbola misy ny sekoly ny fitahina manomboka amin'ny 12 eo dia ny vavaka ambara fifadikanana tonga dia mitoy avy hatrany ao anatin'ny sekoly ny fitahina mirava eo amin'ny roa eo zany izay fitoam-bavaka izay ataontsika izay. Faly manasanao satria fantatro fa amin'ity taon'ity Andriamanitra te hampiavaka anao, te hanafihery vaovao anao, ary te hitondra anao any amin'ilay etaetaponao sy ilay faniriana. Ao anatin'izany indrindra no ilantsika vavaka matanjatangaka kokoa, maherihery vaika kokoa, fotoana isisiantsika bebe kokoa eo akaikin'Andriamanitra, mba tonga n'Andriamanitra hiadidy ny fiainantsika iray manontolo. Tsisy zavatra ampanahinao eto amin'ity zao tontolo izao ity, satria ny zavatra eo ampelantanan'Andriamanitra dia azo antoka zato isanjato. Hivavaka ho anao amin'izao fameranana ny fiarantsika eto izao, amangy anao any Andriamanitra, hitahanao any ny tompo, ary amin'ny fotoananao any Andriamanitra fa anao mitady azy bebe koa ao anatin'ireny fotoana nasana anao ireny. Hivavaka tsika tompoko. Mankasitraka anao zay tompo malala, satria hitateraka somatsara teto indray ny fotoana ny arahanay. Lehibe sy goavana ny fotoana afahanay mandre ny teninao, ary tsy hamavainay mihitsy zany. Na inona zavatra misy eto amin'ity zao tontolo zao ity tompo malala, ny zavatra azonay iantoka dia izao: ny olona mialaka aminao, ny olona manana anao, ny olona miara-mandeha aminao, ny olona akaiky anao tompo. Tsy misy zavatra mampanahy, tsy misy zavatra mampatahotra azy sy ho retanteraka ny fiainany. Da io zany teny zany Andriamanitra raiko, mba tsy handalo fotsiny eo amin'ny sofiny izy ireo fa hitondra impanahy lehibe ao anatiny ao, ahafahany ray mitombo, miamandroso, miamahery amin'izao fanompona sy fanararanao zao. Misaotra tompo, amen. Eny ary tompoko izay ny fotoana irahako taminao tao anatin'ity fandarana manangana Kristianina Matanjaka ity, manasanao ao anatin'ireny fotoana ireny, manana fotoana ionana amin'Andriamanitra, manokana mihitsy fotoana ionanao amin'Andriamanitra, indrindrindra raha hoe manao vavaka ambana fifadikana zany tsika dia tady tio, fa na dia somary vizambizana aza ny nofinao dia atanjaka sy ahery kosa ny ara-pananao ao anatin'ireny fotoana rehetra ireny, amin'ny valo ora sasany tsy diso. Dia efa manomboka izay fotoana izay tsy amin'ny grande salle les trois frères andrefa Nambojanahary izany. Mametraka amin'ny veloha mandra-piona mandra-piresaka ao fotoana manaraka indray. Madame Larissa, Lydie, Randriarimalala teto amin'ny fanolorana, mankazirika namana teknisiana mampita ny feo sy ny sary anatin'ny tokantranotsika tahiny Andriamanitra tompoko. Manangana Kristianina Matanjaka, manangana Kristianina Matanjaka, fandarana arahanao eto amin'ny fahitalavitry ny Amite TV rehefa fotoana toy izao. Andraisanao tenin'Andriamanitra ho mampampianarana lehibe, amolavolanao atanjaka tsy angozozo mandra-piavin' Jesosy eny amin'ny raon'ny lanitra. Fa izay soratra rehetra nomeny mitsindry mandrin'Andriamanitra dia mahasoko ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanitsiana izay diso, ho fitaizana amin'ny fahamarinana. Manangana Kristianina Matanjaka, atolotra sy tosainy Madame Larissa, Lydie, Randriarimalala. Manangana Kristianina Matanjaka. Mitsangana